de maniny izy tsy maintsy omena toerana hoe alana préfet mianarivo izy de atao préfet ry aminay ry Ambatondra Zakary. Zay le fanaratsiana zay zany tsy mety tsony mihitsy hoe chef de district TGV, chef de district HVM, préfet team, préfet freedom, tsisy an'izany. Fa zahay de natao hanompo fanjakana ary natao hiasa ho an'ny vahoaka malagasy. De tsara ao amin'ny asanay zay. Ny rahantsika nahita moa zany fa nisy an'iny filakevitry ministra iny zay niraisina tamin'ny alarobia fa 20 ny volana novembre 2024 zay niteraka resabe tamin'ny ny vakijery sy amin'ny tambazotra serasera. Ary ny zavatra tena tiana resahana eto zany dia ny faniratsirana sy ny fanimbazimbana zany ny administrateur civil zay voatendry tao anatin'ny ministera ny atitany. Hitantsika fa misy 530 ireo olona voatendry, ny anankisivy amin'izay dia préfet dia misy namana anankiray tena voatonona manokana ka eo anatrehan'izay dia tsy afaka ny angina ny synady amin'ny syndicat fa tsy maintsy mijoro ary mitondra fanazavana sy fanamarihana ny tony. Ny tsara mpifantanantsika angamba dia zao lalàna sy didim-panjakana no mametra anay amin'ny asa izay ataonay. Lalàna loi 2014-021 sy décret 2014-1929. Ireo lalàna ireo dia milaza fa tsy maintsy administrateur civil no miandraikitra ny asa fisolohan-tena mpanjakana. Zany hoe chef de district, préfet ary préfet de police. Ny fitondram-panjakana rehetra izay nisy teto Madagasikara dia samy nampiasa anay avokoa ka atsaharo manomboka hatreto ny filazana fa iny chef de district team, iny chef de district HVM, iny préfet TGV na hoe préfet freedom, fa tsisy an'izany. Fa zahay dia natao hanompo fanjakana fa tsy natao hanompo fitondrana. Izay dia mpiasam-bahoaka fa tsy natao hanompo mpanao politika. Ary miezaka izay ny mijoro amin'izany asanay izany. Atsaharo ihany koa ny fanimbazimbana sy ny fanosorapotaka ny ministry ny atitany. Satria za misy ny atitany zany dia administrateur civil mitovy aminay. Ary olobe ray aman-dreny eto amin'ny tany sy ny firenena ka tsy ekenay marindrano ny fanosorapotaka azy. Fa maha-olobe azy zay dia tsy mora ny fanapahan-kevitra satria izay ny asan'ny tompona andraikitra. Fa ny angatanay dia ny fiaraha-miasa matotra eo amin'ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry satria izay dia mahatsapa fa tsy misy fampandrosoana vanina eto raha tsy misy izay fiaraha-miasa matotra zay eo amin'ny rotota. Izay ihany koa dia miombon-kevitra tanteraka ny amin'ny fanovana izay tiantsika apetraka eto amin'ity firenena ity satria firenena iaraha-manana ity. Ary zany fanovana zany dia efa nisantarina Andriamatoa folohan'ny fanovana ny fiadidinan'ny Repoblika manomboka amin'ny fanovana toe-tsaina, fanovana ny fomba fiasa ka izahay administrateur civil en tant que vecteur et acteur de développement et de changement dia hitondra n'izany ihany koa amin'ny toerana rehetra izay misy anay, amin'ny sehatasa rehetra izay misy anay indrindra moa fa any amin'ny lafitany rehetrarehetrany. Ka tsaharo manomboka hatreto ny fanenjehana, fanaratsiana, ny cliché fa tsy ekenay zany. Le mpitondra teto ange tao anatin'ny olobe iziny olobe izy mihitsy amin'le hoe nataony rembo ty Madagasikara ty dia ny babony sy ny giazany le Madagasikara manontolo sy ny fitondrana azy nametraka président izy, président zay tao mpanjaka kely eo dia iny zany ny mpilalao politika sy mpisehoseho sehatra eo fa nametraka prime ministre koa izy, nametraka prime ministre iny ny mpanosihosy ny androm-pitondrana rehetra teto mihitsy. Ary tsy refeo intsony nga antsay Louis Christian am'izao tsy refeo fa efatry ny ela eo ny zany Ravatomanga Sodiaty zany sy tsay Christian Solima tany efa nanomboka ty resaka rehetrarehetra ty ka io zany mila takatritsika zany io hoe misy manko zao efa mifendrofendro mamendrofendro hoe manenjika mpandraraha malagasy le hoe nareo reto tohatra ny manao valifaty politika ka zay le tereniko tary am-piandohana te hoe itsika miezaka foana indrindra rehefa farany herinandro ohatrao manangona ny le zavatra resahana any anaty fiarahamonina any andeha atao aloha hoe aiale izy satria tsy mbola nisy roa volana akory ngeny nesan'le gouvernement fa na izany naty zany andole izy Constant Ravelson resana any inona no mampatonga amin'ny olona rehefa nandeha le tolona
nianga tamin'ny bidon jaune nisy telo menada narehatry ny zenjeta de teo daholo ny rehetra de avy eo de hoe ohatry ny ahoana izy zany ohatry ny ahoana izy zany inona le mampatonga an'izay ohatrany hoe aya zay raha ny fandinianao azy any anatin'ny fiarahamonina le aya am'le valifaty politika zao aloha le raha mato-ministry ny fanabeazam-pirenena tamin'ny fotoanan'ny Nepal nisy an'le zenjeda tamin'ny resaka Nepal de nisy ny teto Madagasikara zany nanantena sy ny tsiritra hoe mba ohatra ny any Nepal ingane de hoy izy hoe efa nanao Nepal nge nareo teto tamin'ny 2002 efa nanao hazalambo efa nandoro fananana mpitondra ny mpitondra ny nanodidina ny didiratsiraka zany tamin'izany de eo anao mazava aminao 2009 zany valinadiny le 2002 nataon'izy mbakan'ry didiratsiraka ary efa nanam-posady le raha matoa hoe 2025 de mety ho valinady ohatr'izay ihany zany hoe valifaty politika de za tokoa za foana mamerimberina an'izany eto za kosa aloha de natsikaritra eo le hoe mpandroba manararoatra sy ny mpangalatra fa nisy mihitsy tranona mpitondra tsy roba tsy alatra fa tenina famotehana tranona mpitondra tranona député tranona mpitondra am'ty tamin'ity régime mandrajoely ity hitanao zao mihitsy hoe misy ciblage politique any tamin'ireny ka reny mety mampieritreritra an'le ankehitriny hoe ty fanjakana ty koa zay rano marina de tena hoe nanakatsana sy nampijanona n'le fifamelezana sy ny eritreritra teto de ohatra ny apetrany hoe manao valifaty politika ka za kosa mahita hoe Ravatomanga zao fo mipohitra daholo ny kiarina feniny mipohitra daholo amin'ny sehatra rehetrarehetra de io manjary misy olona ry amin'ny sénateur vice président tao amin'ny sénat zay zao de mametraka hoe za de tena miaro mihitsy ny mpandraraha oatra azy amin'ny lafininina oatra azy amin'le lafiny hoe misy kiarina fenina koa ve fa ohatrany hoe misy fantatra tsara izy mirahalahy reo raha fakafantatra tsara ohatrany hoe misy fofona araka mitety any Madagasikara mitondra efa haitsika ohatrany hoe misy fofona politika zany fa ny mahatonga an'le izy ohatran'izay de ny sandrahaka ohatran'ireny horita be reny sandrahaka amin'ny zay tena ekena ny ain'ny firenena mihitsy ny fambaboana nataony rembo daholy de ny fomba nahatonga azy nahavita an'izay ny tena zava-dehibe amintsika fa tsy hoe voatory izy am'ry voateny izy am'ry anina izy am'ry fa ahoana ny nahatonga azy nahavita an'izay de io efa nanomboka tany amin'ny fandraisan'izy tsay Kristian aloha iny ny Solimasy ny fitateran-tsolika ny tohitohy tamin'ny resaka privatisation ny lalamby ny RNCFM raha hoan'izay mitovitovy taona amiko akizy tamin'izany de natadidy an'ireny le wagon citerne mbola misy kely any izy am'izao avany Thomas na maketo Antananarivo azo manokana reny no mitatra solika fa iny de avy eo lasa ny sodiady ny fitaterana tsy akely fotsiny atsika lalan'ny Thomas napotika mo lalamby eo sodiaty sady tsy nitatitr'olona tsy nitatitreta ara de lazaiko ianao io sodiaty io de nakatoerana tena iakina ny ain-dehibe ny jirama mihitsy amin'ny resaka solika satria izy naka ny fahefana sy ny alalana hanafatra solika amin'ny vantana hoan'ny jirama nisy fotoana an'izay zay mila fikaroana zay ny tsarakaroana ny ao amin'ny jirama manko mbola tsy heno hatramin'izao mamoaka mbola tsy heno foana nge atao amin'izao misy azafady Constant Ravelson misy zavatra ray ihany koa nareo sokibe moa zao ny tena mahay tsara an'le izy nanana rafinerie tsika atao Thomas nanana rafinerie zany hoe fanadiova-tsolika fidina zany ny solika tsy voadio de diovinao Thomas avy eo izy io rehefa nandeha ny privatisation zay le izy de lasana mpandraraha amina solika ray le izy de tsy natao rafinerie intsony fa natao dépôt zany hoe lasa mividy solika aminy amin'ny
isika rehetra eto tanàna tsy maintsy miakatra masokarena mazava ho azy zay le izy ka le tetika manao angovo zay salaminao mbola nanandrana le solika nga ezakenjana ny aovelany izy atao le resaka angovo zany a dia nanana anisany fa alao ivoaka ho any ao anaty jirama ao alao ianareo mpiasa ny jirama ho raha sakan'io io de mbola faty foana ihany jirama fa enareo ange no firenena manontolo moa zany miaraka aminareo ampandadiziny ze mafia anaty jirama alao ivoaka daholy ny contrat isan-karazany sisa efa mandefa moa le audity am'izao de ny audity ho azy zao rehefa ara-dalàna fanapahan-kevitra hoe tia ny fitsipika tia ny lalàna tia ny statut de arak'izay tsisy nandika de eo iny rehefa mandeha ny compte mazava ny compte fa eo amin'le ataon'ny teny vazaha hoe ny opportunité hoe zao ve tokony niditra ve ty contrat ty contrat de tena manakenda sy mamono ny jiramary mahatonga azy miankina am'ty ty rangah tompony sodiaty ty sy reto rangah hafa reto ny amba iriko hoe ivoaka zay ary ny eo am'jiramany afaka mamotsipotsitra mamoaka an'izay ny audity zany de arakaraky zay itondrany azy ao fa misy mihitsy any tena fanapahan-kevitra tsy ataoko hoe politika fa politika ihany stratégique momba ny angovo anisan'izay ny jirama olona mikavivika tsy nahay tetika ve de lasa rembony le zalahy reto le jirama sa zalahy reto de tena nanao tetika mihitsy azy ambabona ny jirama ary rehefa miainga avao amin'ny jirama ao mampandady ny firenena manontolo lasa miankin-doha maharitra lasa mandady ny firenena manontolo rembony ny firenena manontolo io manomboka hatrany amin'ny 2009 ange io nanonga-panjakana ianao de ianao rehefa aveo natao an'le mpanjaka kely ianao le mpanjaka kely eto de manana mpanjaka izy zany de nametraka prime ministre izy tamin'ny 2018 io zany 73 député sy ny firongony nanao keoto fety sy maka atao mifampizara ministera atao de hoe tsy hay kristiany atao prime ministre nanomboka teo manana mpanjaka izy manana prime ministre izy azo Madagasikara ary rangah io de mahasamy teny raha vatomanga de nasany teny tamin'le andro vitsivitsy talohan'ny mpoany ty raha ty mahasamy teny hoe aiza mporofo avoay ny porofo nahoana no mitsoka le kolonely io nahoana ianao mitsoka raha milazany marina fa tsy mifanatrika eto misy fehezanteny tena tadidiko tsara tamin'isy hoe madio aho de misy an'lay rangaha ray ihany ko inga be ny tanànako afaka omeko izy ny antota taratasy rehetra na tamina be ny tanàna na tamina ministre tsy hita popoka moa hatra am'izao le saromitranga zany zany mba tsy efa mba miditra am'lay fanadiona ve tsika am'izao fotoana zao ny sary anankiray masy de hoe valifaty politika ajotsay am'mpandraraha malagasy ny karana manao ny ataony ihany de miresaka tsika ohatra hoe le jirama vandresahana teo hoe mifanarahana mandehany hatram'izay saika hoe am'ireo volona raha-toekarena hoe vahiny reo ka zay hoe ahoana no ialana am'izay zany lalana tsy efa mba misotra an'izany ve tsika zao misotra am'izany inge fa eo am'le ty zao misy anankiray zao misy rangapana mbola mahagaga fitsarana ohatra mba misambosambotra sondro vaventy manao perquisition sy le irakiraka io mantsy aloha nazatratramin'izay tena hoe ty zao tsaroko fa ty zao amin'ny teny atsika nga firy taona tsy andresana ilay ofisy pirenena momba ny tontolo iainana ONU hoe mainitra any tetsa hiditra anambotsiroatra io hoe tam'taona akaiky nitalalaka ao amin'ny postre taona firmo iny mpiambina ray tompoko no ny samborona tamin'iny de ohatrany hoe efa anina fa mitony anina misy namany zay de nangidorana tao ny dossier boîte rose sisa raha ny fandikana samy hafa moa zany mantsy Constant Ravelson le tadiavin'ny olona zany de fanontaniako hoe raha foazana ve zany iny am'izao de hoe valifaty politika nefa dossier tena anarivony nge no maikila firehatra atao hoe de raha ohatra ve zany mamoana iny am'izao hoe
fa maizanao hainy hoe tsy hatanina renina de midika ve raha misy olona voasambotra ohatra zany na inona moa tasonina ponjavonjy maika fa misy vesatra taloha io ka tsy mpitsondra kehitriny kosa aloha e de zay ve le valifaty politika sa so de inona no mahatonga atsika lasa tonga de mieritreritra an'izay rehefa hoe anenjika de rehefa tsy manao ndray nefa de ny teo ihany no miverina fa lasa zareo ihany io de rehefa enjehana nefa de hoe valifaty politika asa hoe ka ahoana ny atao zany ny zavatra lazakeo tatramin'ny tomboantsika teo angety zao hoe no baboiny mihitsy ary ny tena toko ratsy akitelo cléan'io de le Andrenjoelina Manjaka le prime ministre napetraky ry zalahy tamin'ny 2018 Tsay Christian tsain'ilay arivony de tsain'ilay arivony nisy sarisary hitatra zay hitako momba zay ma de tena ity super président ty efa nisy nanao ange tamin'izay sasa manao vice président sasa manao super président Ravatomanga ka ireo zany manjary le manodidina azy ny tandapany sy ny tompo menakely zay napetra ny tendreny tetsy teroa mora ho anazy manao andreny no tsy maty manota